Vatsim-pana etni Pasteur RATOVELO Roger. Ivavakasika tompoko. Dia raha lazara voninahitra no atolotra ianao ry Andriamanitra ray zanakary fanahy masonao. Ilay Andriamanitra ilay tianay, ilay tsy nandao anay, ilay Andriamanitra be famindrapo, ilay Andriamanitra tsara sady mpanao tsara. Manantona anao ampanitretiny indray, misaotra anao no ny amin'ny famindraponao. Fitahinao anay ka namakivaky ny alina teo anatrehanao, niaraka taminao, ary dia mino maraina vaovao, mino fahavelomana. Zava-dehibe ho anay izany Jesosy ary isaoranay anao feno dia feno tokoa ny amin'izay rehetra mbola lalana hitondranao anay. Makasitraka ny amin'ny fandeferanao amin'ny adalàna satria porofo anankiray izany fa tena tianao izay. Tianao hitodika any aminao foana, anantona anao ary hiaritra ho anao. Ndreto ny voafidinao manantona anao izao maraina izao, miantso anao, mitady ny tavanao. Kovaingio ny fanainao masina ary tsirairay aby. Andray ny Hafatra sahaza ho anay ary indrindra mandray ny teninao azy anay mamakivaky ny androm-piainanay miaraka aminao. Ary ilay Satana izay tady hanapotika ny fiainan'izao tontolo izao kosa dia didina tsy hanakery, tsy hanapahefana, tsy hanakery amin'ireto zanak'Andriamanitra reto amin'ny anarana Jesosy Kristy Belavian'i Nazareta. Fa ianao ilay Andriamanitra masina sy mahery no hitoetra hiaraka aminay isan'andro. Misaotra Jesosy eo. Aleluia. Amen. Dia ampitombona amintsika mandrakariva ny riavana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Rehefa nare ny vatsim-panahy nentin'ny ray aman-dreny tamin'ny asabotsy lasa teo ny tena koriavana, dia lasa saina ny amin'ny tena arina tsapa fa tena lafo vidy tokoa ny mividianan Jesosy ahy teo am-pelantanan'ny Satana. Ary dia tonga tao an-tsaina avy hatrany ny teny nolazain'ny apôstôly Petera hoe fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotananareo tamin'ny fitondran-tena adaly izay azonareo tamin'ny tondrazana fa ny rahasoan'ny Kristy. Dia ilay raha toy ny zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina. Ary dia tsapa avy hatrany ry havana fa kay tokoa moa izany isika ireto, tena sarobidy ao anatrehan'Andriamanitra. Ary raha sarobidy isika dia efa nolazaiko tamin'ny fotoana iray izay hoe tokony tsy hipetraka eo amin'ny fitoerana izay tsy mendrika antsika zanak'Andriamanitra isika. Ary izay nahatonga ny tompo ampatsiahy antsika androany ny bokin'ny Ziona toko 7:10. Bokin'ny Ziona toko 7:10 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Ary vitan'Andriamanitra nataon'ireo ny mponimpinyve ireo ny amin'ny nialany tamin'ny lalan-dratsiny dia naneny izy ny amin'ny loza izay nolazainy hamelezana azy ka tsy nataony intsony izany. Ny bokin'ny Ziona ry havana dia isan'ny iray amin'ny bokin'ny faminaniana ary tafiditra amin'ny sokajiana atao hoe mpaminany kely izy. Fantatsika tsara fa tantaran'i Ziona, mpaminany izay nirahan'Andriamanitra ampibebaka ny mponina taony Ninive, saingy noho ny fahalemeny dia nitady lalakafa izy hialana amin'izay iraka nampanaovan'Andriamanitra azy izany. Kanjo, loza nanjo azy, ary ny hafarany dia tsy maintsy nakany Ninive ihany Ziona, ary nanambara nanerana ny tanàna ny loza nanjo azy noho ny amin'ny fahotany. Lesona lehibe iray sady ry havana no azontsika raisina dia izao: na iza kanto, na iza tsy akanto ny iraka ampanaovan'Andriamanitra azy mba hampandroso ny fanjakany eto amin'izao tontolo izao dia tsy maintsy mahita fomba Andriamanitra hatanterahany ny olona iny ny iraka ampanaoviny azy. Ary eo indrindra no lezana amintsika hoe ianao izay miaino izao maraim-baovao izao io, ianao ilay sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra, misy anjara rehefa nomanin'Andriamanitra ho tanterahanao, anirahany anao amin'ny fitoriana, izara ny filazantsara an'Andriamanitra
Ary efa nisy tamintsika no nandre ny iraka, nefa tsy vitsy no ninanda sy nety nandeha. Tsarovy anefa ry havana, fa samy manana ny fanomezam-pahasoavany tsirairay avy. Fanomezana pahasoavana izay tsy tian'Andriamanitra levinao, anefa izany fa mila ampiasainao mba ahafahan'ny tompo maneho ny voninahiny eto amin'izao tontolo izao. Rehefa natanteraka ny baikonandrahana azy ary Ziona dia navarina ry havana nivokatra izany satria mibebaka ny vahoaka ray manontolo, nanomboka hatrany am-panjaka ka hatramin'ny vahoaka madinika indrindra. Nino an'Andriamanitra mipolona tao Ninive, fa niantso fifadikana sady nitafy lamba fisaonana hatramin'ny lehibe ka hatramin'ny kely. Nitafy lamba fisaonana hatramin'ny mpanjaka, ny fahadiana avokoa, na ny olona, na biby fiompy, eny samy nitaraina tamin'Andriamanitra ny vahoaka rehetra ary samy niala tamin'ny ratsy tsy fanaony. Izay ry havana ilay fitoerana tsy sahazantsika intsony, toerana mihosom-pahotana, isika izay efa novidian'i Jesosy lafo dia lafo satria tokoa mantsy no natonga ny mpaminanika miantsoantso hoe mitsangana ka miala fa tsy eto ny misy fitsarana, satria misy falotona mahatonga fandringanana eto, eny fandringanana mafy, fandringanana mitarika fahafatesana. Ry havana, tsy tian'Andriamanitra ho tratran'izany fandringana izany isika tahaka ny tsy itiavany ny andringanana ampon'ny Ninive ka nandrany ny mpanompony satria sarobidy amin'ny loatra isika. Ry mpiaino malala isany eo, efa tonga teo amintsika tsirairay avy avokoa ny fitoriana ny fahotana vitatsika, ny eloka nataotsika fa manoloana izany. Raha nitafy lamba fisaonana ny mpanjaka ary ny vahoaka tao Ninive, isika kosa mba nanao ahoana? Niandry ny hetsika ataotsika tokoa mantsy Andriamanitra manoloana ireny antsoantso nandrahan'ny mpanompony ireny. Misy ankony ve? Miseho teo amin'ny fiainantsika. Eto indray ry havana dia tonga ao an-tsaina avy hatrany ny hafatry ny ray aman-dreny tamin'ny alibavaka voalohany indrindra tamin'ity taona ity, ka nanambarandro fa mba hatonga ny foto-kevin-dehibe izay mpanjiny FPMM-Ziona amin'ity taona 2024 ity ny hoe mba iray ihany izy rehetra, dia tsy misy fomba hafa tanteraka an'izany afa-tsy ny fiasa amin'ny fanahy iray ihany atao anatin'ny tsirairay, ato amin'ity fiangonana ity. Dia manontany tena ny tena ranareny tantaram-pony Ninive, ary dia tsapa tokoa fa tena fanahy iray no niasa tao amin'izany tanàna izany, satria tsy nisy na dia iray aza na namary tena niavonavona ka tsy nanaiky ny bebaka, na ihany koa nanda ny tsy hitafy lamba fisaonana. Aitika tsara moa izany lamba fisaonana izany ry havana, lamba mainty mahalalay natao tamin'ny volonosy na volon-drameva, isikinana amin'ny fisaonany maty, nefa indrindra ihany koa nentina nanambarana ny fiaikain'ny firenena na ny olona tsirairay ny vatosoany, ary mariky ny fibebahana tamin'ny fahotana izany. Nefa dia niray saina avokoa ny rehetra nibebaka ary nitafy lamba fisaonana. Ry FPMM-Ziona malalo, efa mba tonga teto amintsika ve ny firaisam-panahy, firaisatsaina izany ka tena niaraka nibebaka tanteraka ny amin'ny fahatsotsika eto anivon'ity fiangonana ity? Tazana ve fa tena fanahy iray no miasa ato amin'ity fiangonana ity, ka ho tanteraka tokoa ny baikon'ny tompo hoe mba ho iray ihany izy rehetra? Jesosy ireriany anefa no malala izany. Na mbola samy manao izay baikony sainy sy ny foniny tsirairay, ka tonga amin'ilay teny vahiny hoe chacun pour soi, Dieu pour tous. Na efa nisy firaisan-tsaina tanteraka amin'ny fampandrosoana fanjakan'Andriamanitra ato amin'ity nametrahana antsika ity, ka vita hatreo ny ady lay, ny fankalana isan-karazany izay tsy mitondra fampandrosoana.
fa hoy ny voalaza ny soratra masina eto ry havana. Ary rehefa hitan'Andriamanitra ny nataon'ireo nialany tamin'ny lalan-dratsiny, izany hoe tsy miafina teo an'Andriamanitra ny teny fibebahana marina nataon'ny mponiny iray manontolo tao Ninive, satria filazana loza no nasaina nataon'ny Ziona, nefa dia finoana sy fibebahana no vokatr'izany. Ry hava-malala, ny fibebahana marina no ilaina amin'izao fotoana izao. Ny fibebahana mendrika ny sanda izay nividianan Jesosy antsika no ilaina amin'izao fotoana izao. Dia ny tena fibebahana marina atao eo anatrehan'Andriamanitra, ary fibebahana mitaky asa mivaingana sy azo tsapahitanana. Finoana lehibe no teo amin'ireo mponina tao Ninive, na jetrisa azy, niala tamin'ny ratsy fanaony izy ireo, ary tsy fombafomba fotsiny ny fibebahana nataony tahaka ny fitafiana lamba fisaonana, fivadikana, fa fanavaozana fiainana iray manontolo mihitsy. Dia ahoana hoy ny tenin'ny voasoratra? Dia nanenon'Andriamanitra ny amloza izay nolazainy amelezana azy ka tsy nataony izany. Hava-malalo amin'ny tompo, ny fibebahana marina dia azona famindrapo, ahafahana miloza sy ny atambo izay saika ny akitra. Ny Andriamanitra io avahantsika mantsy dia Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra manana fonena manoloana ny fibebahana sy ny fanetretena marina ataon'ny olona sarobidy aminy eo anatrehany. Mipetraka ary ny fanontaniana manoloana loza matsiravina izay mitranga ankehitriny etsero. Mipetraka ny fanontaniana manoloana ireo karazana olona mbola miatraika amin'ny isa-tokantrano, isam-batan'olona, namindra fovy Andriamanitra sa tsy namindra fo. Nibebaka ve ny vahoaka tao amin'ilay firenena, nibebaka ve ny mpiray finoana tato amin'ity fiangonana ity, sa kosa ve tsy nisy mpaminany nitondra ny tenin'Andriamanitra tato? Na koa tsy nivilalana ho any amin'ny toeran-kafa toa ny Ziona ny iraka, fa ny mpiara-mivavaka mihitsy no tsy nety ny aina, tsy nety natsapa fa novidiana lafo ange izy. Mila mandihy ny tenany fiangonana sy ny mpanompon'Andriamanitra manoloana ny zava-misy ankehitriny ry havana. Ry kristianina malalisa na tsy hakanavako, ny tantaran'ny Ziona dia tantaran'ny fiangonana sy izao tontolo izao. Irahan'Andriamanitra ny fiangonana sy ny mpitory. Mandeha marina amin'izay andidian'Andriamanitra antsika ve isika. Indrindra ny asa lehibe izay miandry antsika amin'ny jentilisa. Tandremo fa misy fiangonana indraindray matory navarina amin'ny zavatra hafa tahaka ny politika na ny Covid. Mbola midadasika nefa ny saka. Koa miandry antsika ny jentilisa izay miandry ihany koa ny fahatezeran'Andriamanitra amin'izy ireo raha tsy misy mpampibebaka. Ary dia alahelo Andriamanitra satria ho very ilay tiny, very ilay sarobidiny. Ho antsika rehetra kosa dia handositra ny fahatezeran'Andriamanitra ve isika, ndao hibebaka marina tahaka ny mponina tao Ninive, izay matsiaro fa ny rasoan'i Jesosy eny mihitsy no nividianany azy ireo, ary dia nanapa-kevitra ny mponina ny hibebaka marina. Move tsy tola izanakadala, na tsiaro fa diso lalana dia nila ho bava hoe hiainga aho ka hifona amin'ny raika. Betsaka ny zava-miseho manambara ny farany ry havana, tanàna-potika, tafidrivotra, horohorontany, arety mandrigana, fitiavan-tena, fitiavam-bola sy ny maro samihafa. Finoana sy fibebahana marina tamin'ny alalan'ny Ziona izay natelo ny trondro be no namonjena ny Ninive. Nefa ihany koa finoana an Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty sy fibebahana ihany koa no any amonjenan'ny olona rehetra izay sarobidy ho an'Andriamanitra.
ry Ziona malalo, mino fa fantatro marina ny sandanao. Ndia ary ibebaka mariny, ary ala eo amin'ilay toerana tsy sahazantsika intsony. Ary ande ampiasaina ny fomba rehetra ambaboana ny olona ho an'i Jesosy Kristy. Ka mba tsy ho tonga amintsika ilay hira hoe tsy nambaranao ahy Jesosy. Amen. Iondrika ivavaksika tompoko. Voninahitra ho anao ry Andriamanitra ray zanakary fanay maso. Andriamanitra mahery le Andriamanitray. Andriamanitra fitiavana le Andriamanitray. Ka mbola nampatsiahy anay ihany fa petraka amin'ny toerana tsy sahazanay izay. Lafo dia lafo tokoa manko no nividiananao anay satria rahanao mihitsy no natetehanao hanafaka anay teo anatrihan'ny Satana. Ny olana nefa dia izao Jesosy mbola misiroziry mipetraka amin'izay toerana tsy mendrika ny fahatsarana sy ny vidiny zany raha nalatsakao zany izay. Fa mbola miosona amin'ny fotana miaraka amin'ny Satana, milona amin'ny tsy famendrehana, mandefa ny antso ianao. Ianao le nandefa naniraka ny Jona, ampibebaka amponiny ve, ary nanenenanao ny loza zay ampanaovinao ampiatrainao zany poniny izany. Androany ianao nandefa ny teninao indray, manana anjara ny azany fanenenanao zany tsirairay raha hiala amin'ny toerana misy anay ka ndia anatonanao bebe kokoa. Anatonanao le Andriamanitra be famindrapo, anatonanao le Andriamanitra be fitiavana, anatonanao le Andriamanitra tsara sady mpanao tsara. Ka ndreto ary izay, tsy tenina tsipiteny amin'ny tsilo izany, tsy voambarina tsipiteny amin'ny vatolampy izany, fa natsipinao ato amin'ny tany tsara, ato anatin'ilay fona nofo efa nodiovinao, ary amoropaka izany ka hitondra famonjena sy fitahiana anay. Anamakivaky ny Paska mako izay, Paska izay hitondra fanavaozana ny tsirairay, Paska hitondra fitahiana ho an'ny tsirairay, anatonana anao, andraisanay resatim-poninahitra rehefa tonga iray andro farany ka neno ny trompetra. Ry Jesosy tomponay sy mpanjakanay, aza velanao hisy toetra ao anatin'ny fahotana izay fa pio teveo manaraka anao isan'andro ka hiaiky ny atalanay amin'ny lalana rehetra izay ataonay. Mametraka ny tsirairay eo am-pelantananao ary azy Jesosy. Amakivaky an'ity herinandro ity indray, ianao ny malala ny asa fivelomana, ianao no ahita zay re tsirairay ny angatahako aminao. Dia mba ianao misy ny toetra ao amin'ny tsirairay ao, hanoro lalana anazika na iza fanahy raha tady hanapodika azy, hikidika azy, hanimba ny tsirairay Jesosy dia namarina ny teninao ianao fa izay mikidika anareo dia mikidika ny anak'Andriamanitra. Ialo lalana ny tsirairay ianao, andravina izay mikitontaona ianao, anapatapaka amin'ny rojovi ianao, anokatra ny varavaravarany ianao, karaha inona olana izay tady ho sedrainy tsirairay Jesosy. Ianao le Andriamanitra ny fahamarinana, ianao le Andriamanitra ny vahaolana, andravana zany rehetrarehetra zany ka hisokatra amin'ny tanatana ny fitahianao amin'ny tsirairay. Mametraka ny fanahinao maso toetra, ampahery zay rehetra do-pahorinana ny mpanomponao. Ianao le Andriamanitra be finoana, ianao le Andriamanitra ny famonjena, ianao le Andriamanitra ny fahampiononana, anampy ny tsirairay, amangy ny tsirairay, ampahery ny tsirairay ka hiteny hoe tsy misoa ihany inge no azonareo aty amiko fandratsiko. Ary zao fahoriana ho hitanao zao dia tsy ho hitanao intsony mandrakizay. Na inona fandalovana tsirairay, ny aretiny, fantrany, olana ara-tokantrano namarina ianao, Andriamanitra fitiavana ianao, tompo ny fahefana ianao, hitahirany tsirairay
ao ambanin'ny fahasoavanao. Fa ny zava-dehibe dia tavokainy aminao Jesosy, dia tehirizanao ny fanahinay mba tsy ho rambosany Satana amin'izao andro Paska izao, ka ho lasa rendrarendra fotsiny fa tena hitoetra marina miaraka aminao, hanompo anao ho hiaraka fifaliana aminao. Dia misaotra betsaka Jesosy, misaotra fanahy masonao, amarino ary fa zanakao asa tananao ny tsirairay ho raisinao adidy amin'izay rehetra ataonay. Makasitraka tompo malalo, makatelina fanahy masonao, ary teneno ara tompo malalo fa hitay anay ianao, hiaro anay ianao, ary indrindra hiteny aminay hoe tahaka nombanao Mosesy, nombanao ny tsirairay, tsisy hajanona manoloana anay amin'izay rehetra alehanay. Amin'ny anaranao Jesosy velona, avy amin'ny Nasareta no angatahana izany. Misaotra Tompo. Aleluia,